Mampanajana topo klasy tovo-gaviny tsy tiako ny tokantranonao amin'ity ariva ity izay mpiara-miasa eto amin'ny fahitalavitra matevy ihany koa dia mirary soa sy miarabantsika rehetra na tratra ny fotoana ny noely tamin'ity androany ity koa dia miarabantsika rehetra araka izany. Ny tontolon'ny politika kosa indray isantarantsika ny vaovaontsika amin'izao takariva izao ao anatin'ny dingana fampihavana am-pirenena nampanantenan'ny filoham-pirenena dia gadra politika dimy no nivoaka ao Omaly. Isan'izany jeneraly Rahoelina sy ny colonel Charles Andrianasoavina sy ny colonel Raymond Andrianjafy. Nanatanteraka amin'ny fampanantenana nataony ny filoham-pirenena Rajonary Mampianahery amin'ny fanatotsana ny fampihavana-pirenena raha namotsitra ireo gadra politika miisa 5 dia ny jeneraly Jean Hernienne Rahoelina, ny colonel Raymond Andrianjafy, sahorany Rabevolombava, ny colonel Charles Andrianasoavina. Nitapahana nandritra ny filakevitry ny ministra izay nitototsainan'ny Alarobia 24 Desambra lasa teo tetsy amin'ny lampam-panjakana eny Avoloha izany famitsorana gadra politika izany araka ny didim-panjakana mitondra ny laharana fa 414 tsipika 490. Noraisin'ny filoham-pirenena Andriamatoa Rajonary Mampianahery teny amin'ny lampam-panjakana eny Avoloha ireo olona 3 nahazo fahafahana Omaly dia ny jeneraly Rahoelina, ny colonel Raymond Andrianjafy ary saorany Rabevolombava. Araka ny loharambavao dia navotsitra ihany koa ny pasteur Andrianatenena Razakasoa izay voaroroy ho nitarika nietsiky ny fiangonana protestanta ho fiarovana an'Andriamatoa Ravalomanina Marika. Mpanolotsaina raha mialamila ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Ravalomanina Marika ny jeneraly Rahoelina. Voaroroy tompona raikitry ny fitifirana tamin'ny 7 febroary 2024 ny tenany izay nahafatesan'olona misy 930. Voaroroy ny konikonina fanonganam-panjakana niaraka tamin'ny colonel Charles Andrianasoavina ihany koa ny jeneraly Rahoelina tamin'ny volana novambra 2024. Ny colonel Charles izay voaelika hanao asan-terivozina mandra-pahafatiny satria voaroroy tomponantoka tamin'ny fikomina teny amin'ny Bani Ivato ihany koa. Ny colonel Raymond Andrianjafy sy ny manamboninahitra ray Rabevolombava saorany kosa dia voapanga higadra enitaona tranomaizina raha voaroroy nitarika fikomina teny amin'ny toby FIGN ny 20 May 2024. Mbola vao anaty lisitra voalohan'ireo gadra politika navoaka ireto ampahandreto ary totosaina tsikelikely ny famoahana ireo gadra politika. Mbola misy apolony mahery ankehitriny izy ireo tavela any Amponja.